aleo aime na dia tsy mampimiara ny toedra ra eto amin'ny firenena satria raha ny fotoana ny meny zay angambany a efa betsabetsaka ihany ny afaka enim-bolana ny tapitra ny délestage omeko 3 volana ianao minisitra manala ny délestage afaka 2 herinandro dia ho tonga ny groupe ny tamatavy am'izao tsika manao an'izao za tsy voakato raha tsy ala eto ambomanam-bola raha tsy mandeha ny mahita vahaolana sy ny rehetrarehetra maro samy dia mbola isino azy ihany ve ho an'ny mpandraraha moa mieno izy a fa ireo mpandraraha reo tokony atsapako hoe nahafantatra an'kio ary tokony ilazany marina an'kio ireo mpandraraha reo ny hoe ny tsara ve a ny fandrarany teto Madagasikara nalitra ny fitondrany Andry Rajoelina toko amin'ny teny frantsay hoe environnement des affaires ny tsara sa ny ratsy magaga nefa ny tsisy resaka an'izany tao io ny tsy resaka jiro sy rano ihany ny tena olana eto amin'ny firenena tsy fanarahan-dalàna ny kolikoly hitantsika tsara fa tsisy zay tsy mikaiky ireo mpandraraha reo any ivelany ihany hoe tratran'ny redressement fiscal zay manokana dia nanohitra tany amin'ny FMI ny lazany hoe redressement fiscal zany a dia ao anatin'ny lalàna tsy mandany zany zay ary ny orinasa rehetrarehetra dia nandoa etra daholo ary natao redressement fiscal daholo mahavarina nefa dia lazainareo fa hoe tsy mitombo any vola miditra ao kitapom-bolam-panjakana tsy maharaka ny fandaniana makaiza zany le vola aloha amin'ny redressement fiscal zay milaza ny marina manamaso fa tsy mahita manatsofina fa tsy mandray manatanana fa tsy mandray manatongotra fa tsy mamindra zay ny azo ilazana azy fantany ihany ke zava-misy man'ny mpandraraha eto Madagasikara fantany hoe misy amin'ny mpandraraha izany a fa tsy nasiany lanjany tsy nasiany vidiny raha tsy efa potraka tahaka reny ilay zava-misy ny zany ao anatin'ireny fandraisam-pitenenana tao anatin'ny 4 oktobra ireny ny sabotsy lasa teo ny ao tamin'ny Grand Corps ny société civile ireo mpandraraha sy ny karazany fa tao anatin'izay resaka rehetrarehetra zay dia tsy nametraka mihitsy fa adsoina ho an'ny tenany ny fitondrana dikan'izany hoe zay raha mbola ramboa zay mbola mahavita rery an'ity firenena ity zay ny antena ilazana rehefa le hoe mahavita teny arery dia nga ianao rambo bomby aneo kilanao fa tsy rambo rambo izany moa le izy ko maninona fa raha ity atao hoe fomba fitantanana ny atao hoe ain'ny mpandraraha eto Madagasikara ity eto anie ianao tena raha misy zany raha avoaka moa zany lisitra ofisialy eran'izao tontolo zao ny amin'ny toerana tsara indrindra anaovana fandrarahana mbola tsy tafiditra Madagasikara mbola tsy tafiditra Madagasikara raha ohatra ka angorom-bola ao anatin'ny atao hoe kolikoly sy ny raha ratsy marina dia lohalaharany Madagasikara mipongatra sy miazakazaka eto avokoa ireo olona rehetrarehetra anambaka tao ahoana ny tany ny vahoaka malagasy sasany mba manana fandrarahana fa avy any ny mpandraraha avy any ivelany avy any mety amiko ty tany ity tonga dia bodony lasany misy fandrarahana misy arenakibon'ny tany ilainay eto na dia efa hita raha fa tsy mety ho an'ireo mponina manodidina eo ampiadiana indray ny vahoaka samborina zay miteny fa hoe tsy mety ilay fandrarahana zany ihany misy eto fa misy fandrarahana raha ohatra zany hoe tena mandraraha marina dia ilay mpandraraha mba anisan'ny manampy ny malagasy voaroba dia manoloana izany rehetrarehetra zany tsy miasa amin'ny fanjakana raha ny indram-bola ianao nanamboarana teleferika mialatsiny tsy ratsy ho ahy le teleferika fa mbola izao velohany fotoana mahabety azy ny zavatra anankiray zany ahafantarana mahatsara sy ny maharatsy azy dia amin'ny fotoanany sa tsy amin'ny fotoanany tahakiny hoe ratsy ny manambady hoy sasany dia jerena ny taonan'ilay olona anambady 4 taona 13 taona ve dia alefanao manambady ratsy zany le manambady da aveo indray resana ratsy ny tokantena jerena ny taonan'ilay olona tokantena fa 10 taona mbola tsy nanambady dia ratsy ho anazy zany le tokantena mila manambady zay nge le izy dia jerena le izy ratsy ve ny teleferika ratsy izy aloha zany zao raha mifampita ny amin'ny fahoriam-bahoaka sy ny zavatra tsy ampy amin'ny vahoaka malagasy manaiky an'izany ve ny fitondrana sady hoe tiranga mety aminay fotsiny dia na hoanina tsy hoanina iza faly ny iza tezitra kapohy amin'ny vato ny loha rehefa tsy faly fa ny fanjakana tsy maintsy manao izay ataony ekoty sa
le bois de monto moa zany ry azon-damosina sokatra nasimbaratra zay ny andraisan'ny fanjakana ireo rehetra zay miteny tahaka n'ireo tanora mirotsaka any an-dalambe ireo nge no miteny ny amin'ny marary azy de ozy izy filonge hoe enko reko any fitarainanareo hoe arariny zany ko rariny ary le izy ko maninona ny tsy valiny ny zavatra malasa ny saina zany zao hoe aiza ny sehatra ifampiresana sy anehoana hevitra eto Madagasikara aiza satria eritrereto hoe anatin'ny tambazotra tserasira ve ianao ny dradradratra de mananteny ianao fa ny ankamaron'ny gemme de mieritreritra fa makasitraka anao avokoa reo orakoraka rehetrarehetra reo de mieritreritra fa hoe reo de makasitraka anao fa omeo toerana malalaka reo anehoana hevitra ry mpitondra fanjakana raha tena mihain'ny feon'ny vahoaka ianareo fa ny zakanareo ange ny dinan'ireo ifany anehoan'ireo hevitra de le teny anankiray hoe miala ianao Andriamatoa président zay le feo tsy zakan'ny fitondrany zay zany hoe vonina ifampiresaka izy ny amin'ny resaka jirama de efa manombana izy ihany ny epistily an'ny fitondram-panjakana hoe reto a ny vahaolana entina miatrika an'izany a efa misy zao a de atao alamindamy eo paso-dambany ralahy jerjo efa vita malama tsara sy madio tsara mbola rakofana ihany koa arahana pasoka ho velondrirana zay le hoe tafilambany ralahy jejo lasa ohatra zay fotsiny sisa le fanehoan-kevitra hoe andraso efa tenen'ny président ohatra zao de manaraka fotsiny amin'izay avy eo a reto mpamono afy rehetrarehetra reto manao an'ilay atao hoe pasoka ho velondrirana lasa ohatra zay fotsiny le izy fa ome toerana malalaka reo aiza reo ny aneho hevitra nampalahelo de nampalahelo le hiakatra hoe ry amin'ny tunnel Ambohidahy eo amin'ny rond-point eo amin'ny tafika an-dranomasina angamba izy iny eo amin'le rond-point io eo anosy eo hiakatra ho amin'ny tunnel Ambohidahy rehefa ndrohatra le vahoaka de inona nataon'reto zandary reto avereno any reo efa tome folona atra any Mahamasina rehetra any fa inona nataon'le zandary napoaka an'ireo olona le bomba mandatsa-dranomaso ary nisy loham-behivavy tao tataka raha mba zanakareo moa no entin'ny olona kolaka amin'ireny hoe andao mba hitolona na hoe zanakareo tokantrano efa tsy resy lahatra amin'ny zavatra ataonareo ka sendra nandeha teny ka ny zanakareo ny voazera ny bomba teny de mba nanahoana zay nareo vao hipetraka amin'io resaka fanapohana bomba mandatsa-dranomaso io zay nareo vao hijanona ao anatin'io herisetra io zay ve ianao Andriamatoa Filoha vao natsahatra an'ireo olona nomenao baiko reo amin'ny karazana herisetra tahaka reny mampalahelo reny a tena mampalahelo de mampalahelo moa fa mbola ambozisika de tsy maintsy sotomitsika eto foana ifampiresahana any ambadika aminy moa zany na ny olony natao amin'ny fitondrana ary nyteny amin'ny resaka karazana vola hoe kena ngefa fa nisy le vola napedina tao fa volan'izany le izy aloha amin'ny babanao sa amin'ny mamanao fa maninona le izy ny tsy nampiasana araka ny tokony ho izy reny karazana tosika fameny reny ve zany averina kolaka reny fa mody nomena bojo reny natao hoe tosika karazany be de be moa le karazana tosika tosika andiha amin'ny voalohany tosika andiha amin'ny faharoa tosika fizarana voaloha tosika fizarana faharoa ny fizarana farany teo aloha tsy hita fa pokaty tsy hitanao mazava reny de motenena hoe ty nga maimponty avy amin'ny fitondram-panjakana zay tamin'ny de zay mihitsy mantsy le teny'le olona nandray an'le izy amin'ny filoham-pirenena mbola name anay an'izany ole re tsy aza manay kompozininy fa io ary zany le izy krizy ny tambony nga izy amin'ny anao 4 volana zay nareo no nandray an'le izy aloha efa ray alina sisa tavela arako 2 alina ho an'ny sasany manohana Andriamatoa Filoha moa zany tao anatin'izay de renantsika zay horonam-peo izay ty horonam-peo fahatelo ty tena natsika aloha nazara gaga nisy teto amintsika teto talohan'ny fandara tao anatin'ny fidiran'ny mpianatra reny etsiky ny VMMM vehivavy malagasy miara-miainga le etsika tsy hoe bojo ny raha nahita kosa angambe sala mitafika andrefa tanàna lay hoe fivarotana saram-pianarana amin'ny vidiny miraro kokoa fitaovana zany aloha zany aloha tsy zany idera vady mahay mandifa ny sandriny no ilaza azy tsy de fomba tsika loatra zany fa aloha an'ireo zay nanjifa ka nahita no mitantara hoe nanahoana sy nanahoana ny kalitao fa rehefa nahita an'iny le fitondram-panjakana de hoe aty are foara be ho an'ny fampidirana mpianatra de lasa tsy haiko aloha na nisy skill na tsy nisy skill le izy tsy haiko na nisy mpanjifa na tsy nisy mpanjifa
fa tao anatin'izany rehetrarehetra zany misy fandaniam-bola tsy nandeny eo papana atao azonao atao ve andre matofolo ohatra ny nampandefitra ny teleferika ny amme an'izany tetibolo zany ohatra ireo karazana tetibolo ohatra kianjany barea tsy nahitam-bokany io mbola nataonareo ambozy izy le izy fito amin'ny fitopolo tapitra isariary tsy nahazahoana sitraka tsy azo andakana baolina na raha mba misy fikanjy eto tsy azo andakana baolina nefa misy filoham-pirenena fa tsy malagasy fa azo atao ve nandefa tetibola tany amin'ny resaka fampianarana nampalahelo anie izy io e sao de tsy hitanareo ario fa any alavidavitra any anie mbola misy anie zany mianatra na tafo goropaka tafo bozaka e mbola eo ambony brika lahatra pile de 12 mbola misy anie zany mpianatra mahazo an'izany e mbola mpianatra maloto vretra zany mandeha mianatra de manantena ho avy takininona moa zany mpianatra zany manantena fahatafitana takininona moa ny ray aman-dren'ireo ankizy ireo andraikitrao zany de hoe ianao hoe ty rehetrarehetra ty ve zany ho resanako inona nipetrahanao fa miala rehefa tsy mahavita efa endrena miala rehefa tsisy apoka ozy izy ilay irany mahaleo teo ndao raha tsika ty oronam-pe fahatelo ty afatra miaraka amin'ny mpiaina tsy mizara maimaipoana fa zay manazava amin'ny olona ny hoe afaka ataony ny fanampy zay tsy mitady tombony amin'ny asa ataony io ny vehivavy malagasy miaramiainga fa mampirisika ny rehetrarehetra ary azadino fa be da be ny nanao mitoy anay a ny hoe azo ataony ny fanampy re olona natao fahasahiranany vidina le izy a de amidy amin'ny vidiny mirary ihany ko tsy amidy tsy akana tombony mba ahafahan'le olona ary mandeha any amin'ireny ambany vohatra reny a mety hiteny hoe manimba ny tsenan'ny mpambongady sy ny rehetrarehetra na ny mpivarotra madinika fa mesage a na afatra tiana omena ny fanjakana hoe zany fitaovam-pianarana zany anie a raha tena misy ny vola am-pelantanana dia zarao a any amin'ny olona fa izao le hitahitan'ny olona ny fitetezanay ny faritra rehetra ilazana hoe mangitahitan'io daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe inona korony ajanona io a rehefa ohatra vitan'ny fanjakana no manome fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy mpianatra rehetrarehetra eto Madagasikara ary zay ny nangatahanay a talohan'ny fandaniana ny tetibolam-panjakana raha hitanareo tsara zay malagasy miara-miainga ny hoe raha manam-bola retsika 1200 milliards d'ariary anaovana autoroute zay ao amin'ny tetibolam-panjakana de mba angalao io a ho an'ny fiampianarana sy indrindraindrindra ho an'ny fahasalamana zay tsy miteny hoe ajanono ny autoroute-nareo raha ohatra io mahafinaritra anareo aloha androany fa mba hanasorona de ny atsasany amin'io fotsiny arany a fa raha izay no atao a miditra maimaipoana daholo any zanaka malagasy a na amin'ny sekoly ambaratonga fototra na any ambaratonga faharoa any amin'ny sekoly senasany pavé zay le fanontaniana mipetraka tamin'le zato andron'ny fitondrana mbola tadidinao ve zany andreo matofolo eto a zany mipetraka amin'ny fanontaniana ihany ko ve hoe autoroute sa fampianarana autoroute sa fampianarana mahalasa sainy zany rehefa apetraka le izy hoe de aleo fampianarana le izy anie tia masontsika vahoaka malagasy izy no mety miteny hoe zava-dehibe amiko le fampianarana tia masom-bahoaka izy zany no miteny tena marary anareo vahoaka tsapako ny mahazo anareo reko ny mahazo anareo fa ny asa ataony ihany ko nefa de mametraka hoe raharaiko inona zay fampianarana tahaka anao ihany ko hoe mananjanaka manana ankohonana mba te hovanina ny ankohonanao de tahaka zany ihany ko ny vahoaka malagasy mba manana fanirina hoe zanako ratrazay mba iriko tafita lavitra kokoa tsy hijanona eo amin'ny toerana misy anahy fa mba handingana lavidavitra kokoa zay le hoe zay adala ny tohandrainy mba maniry an'izany ihany ko ny vahoaka malagasy tahaka anao mikatsaka rehetrarehetra hoe noho ny amin'ny fianaran'ny ankoho zanako no mahatonga anahy hitady an'le 20 cm tahaka zany ihany ko ny vahoaka malagasy fa mbola tsy afa manoatra aloha ankehitriny ka miaina ao anatin'ny zava-misy kanefa ny zay kely anay nanao hiratra sala amin'ny akoho misotro rano de zay ny mahatonga anay raha mba misy ihany ny atoraka aza de mba manambary minambomangany alina ka isambodoza manidiny aza de atao an'izany le izy tahaka ny hoe manan-kiloto fa miverina amin'ny salaka mba misy ihany ny atoraka sy ny ana fiainana ny enatra fa aleo matika hirana manjaitra tody poketra vy poketra huitre zany anie ny zavatra misy eto de aloha le fampianarana ny ambokambom-bola sy ny ambokambom-bava zany no alefa ao
de ara-dalàna be mihitsy le ntan'le fampianarana eto Madagasikara raha mihempotra. Mazava be ny fampianarana eto Madagasikara raha tsy tafita lavitra. Tena mampalahelo anie ny zavatra mahazo ny fampianarana eto e. Mba mianatra ny zana-bahoaka dia mba alefa koa ny anteny e. Mba tsy hoena maso tondromolotra amin'ny fiarahamonina hoe zanakiny toa ohatry ny ao foana fa toa tsy mivoaka mihitsy fa maninona. Zanakiny toa ohatry ny tsy mba alaina sy aterina mihitsy fa ahoana fa toa hitako ao foana maraina atoandro hariva. Dia mba miala vavam-bahoaka miala fahasahiranana fa tsy sesana. Zay nge no alefa ny vahoaka, zay nge no mampijaly ny vahoaka aloha mba alefa any aloha e. Fa manantena manahoana no avon'ireo zaza malagasy ireo. Firy ny mpianatra eto Madagasikara fa ny akamaroan'ny mpianatra mba tsy ilazako hoe ny any amin'ny 5 ireo mpianatra ireo zary ireo raha mba manana baka. Ary na vita raha mibaka dia mibakabaka ampitoerana fotsiny sasany. Vita mibaka ny sasany dia aloha manambady, ny sasany vita mibaka andeha ohatra lasa manao toe-javatra asa hafa ohatra. Gaga ianao andeha hiasa ny sasany hoe hiasa dia hiasa anao inona, andeha hanao dokera manontany, manana diplôma iny, manana BEPC. Zany anie ny zava-misy eto. Baka plus 2 taona faharoa amin'ny droit, manao sécurité, MB oririka. Dia natao inona zany ilay droit? Natao inona ilay droit? Ilainy ilay izy, ilainy amin'ny tenany, fampivoarana ny tenany, fa atao in'ny firenena ilay zavatra ny anarany. Tokony zavatra mepaka any amin'ny firenena ilay izy. Zany anie maharary ao anatiny. Dia aza omena tsiny zany raha be dia be. Tsy haiko hoe firy zany ny atotanisany nanatitra CV ao andriamatoa président aloha amin'izao fotoana izao. Fa ao anatin'io zany ny fantaniana mipetraka ao anatin'ny saitsika mianakavy, tsipika mpanaraka ny fandaharana dia ny hoe inona marina re ny zavatra misy ao anatin'izany fitondrana zany. Ndao ty oronam-peo faha-efatra ty indray no renesintsika aloha ilazana indray hoe zao ny zavatra misy kay ao an-dapa ao. Ndao raha tsika izay. Dia misy antony zany. Misy antony lehibe nanenenana ary ny idirana tao satria tsapa fa tsy afaka mieno mihitsy ary tsy mieno mihitsy io olona io. Dia misy hoe mety hoe tsy andiara-telo ihany fa ireo lehibe nantoko ireo mahafantatra tsara. Fa izay alohan'ny ialany dia nananteny aminy hoe nisy olana politika eto amin'ny firenena satria ny etaeta-panovana tsy tsapan'ny olona mihitsy amintsika amin'ny teny izao. Ka aloha resahana zany hoe inona marina ny politika hoentiny eto amin'ity firenena ity. Ny valiny azonay ary nahazo zavabe mihitsy moa zay dia ny hoe nareo manakorotana fanjakana efa azo ity hoe dia davinareo atao inona. Tsy fanjakana ny namainay malagasy miara-miainga fa fanovana. Satria raha tiaka fanjakana fotsiny nefa tsy hanao ninina dia ny maly tsy miova ihany io zao. Dia izay no mahatonga ny tsy ny fanarahana hoe raha izay zavatra tsy fanaraka kositsika mialatsiny zay satria izay miaina amin'ny any amin'ireo ratsa mangaiky anay manana olom-boafidy, manana zavatra, manana olona maro miserasera aminay miteny aminay ny hoe mizatra tsy mety. Dia io zavatra hitantsika izao ilay tsy mety ny hoe tsy misy vina mazava hitondrana ny firenena. Mety ohatra anankiray ianao Joary Voajanahary ho anay dia izay dia nandà mihitsy hoe tsy mety reny fizarana vary reny. Fa ankoatra ny maha tsy mety anazy dia tsy tokony alaina baraka ohatran'ireny ny fianakaviana sy ny renim-pianakaviana. Ahoana moa rehefa hanampy ianao no alahatra ao amin'ny stady anankiray ny olona dia alainao sary miaraka amin'ny gony anankiray. Marary anie zany Joary Voajanahary. Raha ny reninao na ny anabavinao no hita sary eny tsy afaka mamelona ny fianakaviana zany voatery andro vary avy any fanjakana, tsy mety anie zany. Tsy rôlana fanjakana kosa ve zany hoe manampy ny olona ara sosialy? Fa azony atao ny manampy ao anatin'ny fanajana. Efa natao zany teto amin'ity firenena ity na firenena hafa, azonao atao ohatra ny manome carnet dia maka ny anjara varina izy any amin'ny fizarana vary. Fa maninona izy tsy maintsy alainao sary dia alahatra ao dia ianao no mijoro eo ny teny hoe tsy misakafo ianareo raha tsy zahako. Tsy mety zany amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. Tsy mety zany amin'ny mahasana filoham-pirenena sy mitondra fanjakana. Mba manahoana sy manahoana tokoa moa raha ohatra ny ankohonanao no alefa amin'ny lahatra eny dia latsaina. Latsa-makanina anie zany le retsy ary zany ny zavatra tena hoe
farahidiny tena ratsy indrindra sy mangidy aorianany fahafatesana sy ny fisarana manaina dia ny latsamankanina fa karazana latsamankanina anie zany hoe tsy mihinan-kanina reo ratsy zay eritrereto fotsiny hoe ao anatin'ny fianakavianao fotsiny ohatra mandeha manao fialan-tsasatra any ianao dia any ianao ny voalatsamankanina milaza aminao marimarina kokoa fa tena azy itsahanao reny lambako fa lavitra ny lalako fa dilan'izay dia iny fa tsy hita tsisy fampiresahana tsony io tonga dia hoe aleo tsy misy aleo tsy mifandevo maty itsony ozy izy ny sasany latsamankanina anie zany ratsy anie zany fa fitondram-panjakana dia ohatry ny fahafinaretany mihitsy zany hoe io fa mizara zavatra eto amin'ity toerana anankiray ity dia io ny olona fa mitandro zotra milahatra lavareny io ny olona fa nafoy torimaso tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany hatramin'ny alina tontolo ny lahatra teo dia tena mampientanetana sy mahavelombolo ny mpitondra nefa izay toe-javatra zany mba adin'io nge eny aminareo eny amin'ny fokotany misy anareo rehefa misy fizarany io zany le olona miaraka amin'ny gonim-bary dia mienaka fa le ry hoe tena nahazo an'ireto tsy ratsy anie le hoe manana tsy ratsy ny manana fa ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany tena vokatry ny fola izy tsy adala kory ny tôly raha ny teny hoe ny zavady eny azo lazaina hoe tôly ihany koa nefa miteny amin'ny fiteny ankehitriny raha ny teny soratra masina zao milaza n'izany hoe azo atao fantatry ny tananao avizy atao ny tananao avanana fa raha tsy manao an'izany nga fantatra hoe miasa nga tsy fantatra hoe miasa nareo raha tsy aseho ohatry retany ren-danitra fa nalambaraka anie zany mampalahelo sy mampangoraorana ao anatin'ireny dia hoe tia tenako izay tsy afa manoatra na hanampy ny fianakaviako sy ny ray aman-dreniko ao anatin'izany fa dia mijery fotsiny ianao hoe ndry reto ray mpianakaviana reto ray mpianakaviana reto ray aman-dreniko dia tena hoe miaritra amin'ny mafy maniry varisy tsemboka hatrany anatin'ny votongotra rehetrarehetra any milahatra eo président ery faly mitehaka manambony ny tenany ao anatin'izany iza mpanararoatra ao anatin'izany